Eny ary tompoko lasy tompoko vavy araka ny sary famantarana teo dia ny fandarana météo indray no arahanao amin'izao fotoan'izao manolotra ny arahaba. Vokatry ny fisian'ny anticyclone lehibe iray any amin'ny faritra masina atsimon'ny Madagasikara any dia matanjaka ny alizay eto amin'ny nositsika izany hoe mahery dia mahery ny rivotra indrindra ny amin'iny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny mipaka amin'ny iray ampahatelo atsimon'ny Madagasikara ray manontolo. Araka izany dia mila mitandrina ny mpanjona an-dranomasina sy ny mpiandrika amin'ireo faritra ireo satria ahery dia ahery ny ranomasina ato anatin'ny efatr'andro avy. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso faha 1 ny volana May 2024 sy 2025 amin'ny rapitso tontolo andro dia hanorana malefaka ny morontsiraka atsinanana ray manontolo manomboka amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, atsinanana Vatovavy ary atsimo atsinanana iny. Anjombona ary mety ho arahana herika indraindray indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny faritry ny ilany atsinanan'ny avoatany. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa fahorian'ny fizavan'ny andian-javona vao maraina amin'ny ilany andrefan'ny atotany sy ny any amin'ny faritry menabe any. Tsy dia misy fihetsehany firy ny maripana no tombatombanana ho amin'ny rapitso tontolo andro izany hoe somary angatsiaka hatrany. Ho amin'ny rapitso dia 9 degré celsius ny any amin'ny faritra Vakinankaratra, ny any Ambatolampy any ny ambany indrindra 10 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny maripana ho arosanao 2 degré celsius ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara, ny aty amin'ny faritry ny avoatany 10 na 9 na 17 degré celsius ho anareo any avaratra any, 30 degré celsius. Dia omena fahafapo hatrany ianao raha mikasa hiampita ranomasina ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy. Dia fataro ary fa andrahoana indray ny andro rapitso amin'ny faritry Milao any, ho tsara ny andro any Johannesburg, hanorana tandrifin-drona malefaka amin'ny faritry Paris, any Nairobi sy Bangkok no somary ahitana orana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina antsika indray dia hanorana tandrifin-drahona ary mety ho arahana rivotra any La Réunion sy Maurice any, ny faritry Seychelles sy Comores no andrahoana ny andro. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no météo antsika ho amin'ity alina ity. Mirary soanao hatrany izay ary mirary ianao hanao faran'ny herinandro finaritra ary mametraka ny mandra-piona tompoko.